Nolotra ny arahaba tompoko. Saika mbola azo vanatrany ny tsiko ny varatra aza raha ho amin'ny rampitso. Arak'izany dia hitoetrany ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray indrindra ny voamaraina ho an'ny ilana atsinanana ny atitany. Raha mahakasika ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha raha ho amin'ny rampitso fa saika mbola hangatsiaka hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Ny alatsinainy kosa dia mbola mitoetra mangatsiaka ny voamaraina fa mety hisy fiakarany kely ny maripana rehefa atoandro. Miviana ny toetry ny andro raha ho amin'ny rampitso manokana ny jerena ary dia azorana somary miatoato ny morontsiraka atsinanana ny nosy miainga avy any Asambava hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify ny voamaraina ho an'ny ilana atsinanana ny atitany. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ngiabe masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mitoetrany ny orana malefaka any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary atsinanana. Andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny faritra Laotramangoro ny ilana atsinanana ny faritra Jesofia. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Miviana ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré ny any amin'ny morontsiraka andrefana. Any amin'ny faritra Boeny iny dia ananky hatrany amin'ny 15 degré ny maripana ambony indrindra. Miviana ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray dia mety mbola ho hita taratra hatrany ny orana malefaka any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary atsinanana. Ny tolakandro kosa no mety hisy ny orana tandrifin-drahona any amin'ny faritra Sofia sy Diana. Ny faritra hafa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hitranga ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo nosy. Raha ny avinan'ny maripana kosa indray dia somary mbola hangatsiaka hatrany ny andro ny voamaraina mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré zao maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Eo amin'ny 13 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ary eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Andao faranana miviana ny toetry ny andro ny talata ary izay dia mety mbola azorana hatrany aloha ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana ny nosy. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny tapany avaratra i Madagasikara. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo ny Madagasikara. Miviana ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, 9 ka hatramin'ny 12 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana any amin'ny ilany andrefany nosy. Izay indray miviana ny toetry ny andro atanatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety mety eo Madagasikara dia mirary fetin'ny Pentecoste sambatra ho anao. Veloma tompoko.